misy manamboatra ny vavaka izay ataontsika. Rehefa mivavaka zany zaso ianao dia tsy voatery ny vavaka izay ataontsika indrindra ny tonom-bavaka moa no ambara amin'izany no tonga any amin'Andriamanitra fa amboary ny fanan'Andriamanitra izany mba ho mendrika. Alohan'ny hirosotsika lalindalina dia andao hoentsika mivavaka ny lohahevitra amin'ity fotoana ity. Vavaka isika tompoko. Saoranay ianao tompo ny fahafahanay mbola mandray tombontsoa avy amin'ny asany fananao. Ngataka famelan-keliko aminao zay. Anananay fahazaonantoka indrindra valim-bavaka. Ary ihany koa mba hotsapanay hatrany ny asany zany fananao zany amin'ny alalan'ny teninao. Anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa mivavaka isika dia ambara fa mivavaka amin'Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:4 efa fantatsika. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy miova ny fomba fiasan'Andriamanitra fa Andriamanitra dia miasa mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahiny. Ny antony dia satria tsy zakany maha-olombelona antsika raha amin'izao fotoana izao tsy tahaka ny taloha intsony. Ny hoe Andriamanitra amin'ny voninahiny no miaona amiko sy aminao mivantana. Noho izany dia manana tombontsoa isika ny amin'ny fanahy masina. Zao nefa na inona ataontsika dia tokony ho tadiditsika mandrakariva fa io fanahin'Andriamanitra io no miasa ho antsika. Ka raha mivavaka ary isika dia aza adino na ny marimarina kokoa aoka ho tsaroana mandrakariva fa iny tonom-bavaka izay ataontsika iny dia mbola mandalo fanamboarana izay ataony ny fanahin'Andriamanitra. Ao Romanina 5:9 ka ny 9:20 dia hoy izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mety ambony be ny faniritsika ifampiresaka amin'Andriamanitra mivantana dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fahafahantsika mbola manana an'izay fahazotoana izay atao hoe finiavana izay avaty amintsika. Fa mba hahatonga an'ilay izy ho tanteraka izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka izay dia miditra tsehatra Andriamanitra ny fanahiny mihitsy no manao ny fitarainana tsy azo tononona eo amin'ny toerany mitoerantsika, misolo atsika. Ary isaoran'Andriamanitra ny amin'izany. Moa ve tsy hahatonga atsika atoko kokoa ny asan'Andriamanitra zany? Moa ve tsy hahatonga atsika kokoa azoto ifandray amin'Andriamanitra zany? Satria io mahavoafetra atsika io zany dia sokafany fanahin'Andriamanitra ilay tontolo ahafahantsika mifandray amin'ny mandrakizay. Ary asan'Andriamanitra izany. Koa raisitsika ampo ny fahafahantsika manana izany tombontsoa izany. Fa izany koa dia ahafahantsika misitraka n'ilay hoe tsy voatery ho sarotra be, tsy voatery hanano sarotra be zany ny fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Marina fa misy fotoana indrindra rehefa anjarantsika ny mitondra vavaka eo amasona vahoaka maro dia tsy maintsy mitandrina antsika satria mason'olombelona dia mijery atsika ihany koa. Fa ity fifandraisana amin'Andriamanitra ity izay tena antoka ao atsika ny amin'ny ho avy mandrakizay dia manao zava-dehibe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Koa aza misalasala ary isaorana ihany koa ny tompo fa na manonona teny ny vavantsika amin'ilay tonom-bavaka na ato an-tsaintsika ihany zany na ao am-pontsika ihany fotsiny ihany koa dia ain'Andriamanitra satria ny fanahiny no miara-miasa amintsika. Koa andao isaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany fomba izay hitondran'Andriamanitra atsika izany ary tsy tombotsoany zany fa tombotsoa atsika. Koa andao hiaraka isaotra sy ankasitraka an'Andriamanitra isika. Hivavaka isika tompoko. Isaotranao izahay rainay tsara indrindra izay any an-danitra noho ny fomba fiasa izay mahatonga anay ho
azo tombony kokoa ny amin'ny fafana mifandray aminao amin'ny fomba tsotra. Aoka tsy avelana iandalo fotsiny zany izany tombontsoa izany izay ho araraotinay ho amin'ny tsara tokoa hifandraisana aminao amin'ny fotoana rehetra, koa na manonona ny antom-bavaka ny vavanay na any am-pona ihany zany sy any an-tsaina, dia aoka hitombo fatokiny izahay ny amin'ny asan'ny fananao masina izay misolo anay manamboatra ary indrindra manatanteraka ny fitarainana eo amin'ny toerany tsy fahatanteranay. Misaotra anao zahay Tompo noho izany, ary aoka ho fampaherezana ho ely lehibe ho anay hatrany zany. Misaotra raha eo. Amen.